antsika izay manaraka ity video ity indray. Ny anarako Ernene Eugène, namorona ny serasera.org, ary amin'ity fotoana ity zany dia hanao fampizarana kely indray, fampianarana na fampizarana mikasika indrindra ny fanamboarana site. Misy maromaro ny fomba fanamboarana site dia tombokitsika amin'ny zavatra anankiray izay tsotra kanefa mahomby aloha, dia avy eo hitaritsika tsikelikely ihany, dia avy eo mety miverina amin'ny zavatra professionnel amin'izay. Ka n'ity fampianarana ity zany dia izara maromaro, tsy fantatro hoe fizarana firy fa tombontsika ary zany ataontsika amin'ny faran'izay tsotra alongany isaky ny fizarana. Ny zavatra ho atao zany amin'ity voalohany indrindra ity dia site izay gratuit tanteraka kanefa efa manana endrika professionnel ihany. Amin'ny ity fizarana voalohany indrindra ity dia ikarakara momba ny fampidirana an'ilay site en ligne fotsiny isika, dia manaraka manao ny mikasika ny fanatsarana ny endriny, dia avy eo miditra amin'ny contenu isan-karazany. Ka amin'ity voalohany ity zany dia tahaka an'izao ny site ivoaka, site mbola foana, mbola tsisy ninina ao anatiny, fa aseho antsika fotsiny afaka mahavita zavatra indran'izao tsika amin'ny fomba maimaim-poana tanteraka. Ny fitaovana ao ampiasaina dia ezahana tanteraka ho faran'izay tsotra, izany hoe avy amin'ny internet daholo, fa ho hitantsika ihany ny hanatsarana azy rehefa avy eo. Araka ny teneniko teo hoe site gratuit zany izy rehefa avy eo, fa tsy maintsy hoe rehefa ohatra ka miditra amina zavatra mba manan-danja ianao dia tsy maintsy misy vola kely aloha ihany. Voalohany indrindra ary zany maha site gratuit anazy dia ny fitaovana, ny toerana ampiasaiko dia ity hoe OpenShift ity. Ny fitaovana faharoa ampiasaintsika dia ny Drupal. Drupal zany fitaovana anankiray izay anisan'ny hitako hoe mora indrindra amin'ny fanaovana site, na dia somary manana sarotra kely izy amin'ny voalohany, fa rehefa azonao ny fomba fandehanany, fomba fitsinjarana anazy dia mora dia mora izy. Vita angambany izay no resabe fa hiditra avy hatrany isika amin'ny fanamboarana azy. Voalohany indrindra moa zany ny olona rehefa manao site dia mila zavatra farafahakeliny anankiroa. Ny voalohany zany dia ny nom de domaine, ary ny faharoa dia ny espace na ny hébergement. Dia ny fahatelo mazava ho azy zany tsy niteneniko satria ny mazava ho azy ny contenu zany ianao miantoka anazy, fa rehefa hanao site zany ianao dia mila aloha manana nom de domaine. Nom de domaine zany dia ilay anarana ahafantarana ny sitenao eran-tany, izany hoe miteny fotsiny ianao hoe aiza ilay site, dia teneninao iny anarana iny, dia iny anarana iny no ampidirin'ny olona eo amin'ny barre d'adresse dia mitranga ho azy zany ilay site. Ohatra zany izao nom de domaine anankiray ohatra hoe serasera.org, dika izay zany raha vao miteny ako hoe aiza ny sitenao dia izako hoe serasera.org, dia tonga dia ny olona dia mampiditra ity moa atao hoe barre d'adresse ity eto ambony eto ity, dia ny olona zany tonga dia mampiditra hoe serasera.org, dia tonga izy dia mahita an'ilay site zany, ohatra fotsiny io. Dia ianao zany rehefa manao site dia mila manana an'izay nom de domaine izay, kanefa raha ohatra zany ianao tsy mbola vonona hiditra amin'ilay fandoavam-bola dia misy ny sous-domaine zany izay gratuit, ary izay no ataontsika amin'izao fotoana izao, sous-domaine maimaim-poana. Dia ny ankoatran'izay, araka ny teneniko teo, zavatra anankiroa dia ny anankiray indray ilaina koa ankoatran'ilay nom de domaine zany dia ny hébergement, izany hoe ny espace na ny toerana ametrahanao an'ilay sitenao. Mazava ho azy fa tsy azonao atao amin'ny ordinateuranao ilay izy, raha tsy hoe ordinateuranao mila velona 24 heures sur 24, satria ny olona mila mijery an'ilay sitenao matetika foana, ary koa ny ordinateuranao dia manana connexion matanjaka, satria eritreretina hoe olona avy aiza sy avy aiza no miditra ao amin'ny mijery ny sitenao, tsy voatery olona ihany koa fa na ny crawler zany, izany hoe na ny ireo robot any Google sy ny Bing sy ny rehetrarehetra, ireo robot zany, ary koa ny mpanafika, mbola misy koa ny mpanafika izay tsy maintsy hiezaka hijery ny sitenao, dia raha ohatra ka ao amin'ny ordinateuranao izy no atao dia sady misy risque amin'ny sécurité no
tsy maharaka ny connexion. Dia izay zany ny ataoko hoe atao amin'ity OpenShift tsika no hiditra voalohany anao an'izay site maimaimpona izay. Rehefa miditra amin'ny internet zany ianao amin'ity andrana ity dia manoratra hoe www.openshift.com. dia ao amin'ny www.openshift.com io zany tsika no hanokatra compte vaovao. Mila manokatra compte rehefa ohatra ka anana site ato amin'jareo. Dia tsindritsika zany ty hoe sign up for free ty. Dia mila manana adresy email zany ianao dia ny ampiasaiko zany ho anahako dia ery@namana.sirasira.org. dia mamorona mot de passe mot de passe dia hoe dia asaina manontany amin'ity fahaefatra ty ary io spam bot dia hoe atikao ty soratra hitanao eto ambany eto ty. Dia apetrakitsika zany ilay izy 1248 izay dia hoe sign up, tsindriana ilay hoe sign up miditra zany. Dia miandry kely fotsiny tsika dia vita ilay izy. Ekeny zany ny fangatahana ho izy hoe mandehana jerevo ny adresy email anao fa nasinay confirmation any. Dia andeha hijery ny email zany zao ahitana an'izay zavatra dia ataoko pause vetivety ty. Dia rehefa mijery ny email koa zany dia nahita n'ity message ny OpenShift ity izay fanamarinana ny email. Dia mila tsindriana hito amin'ity hoe verify your account ty. Dia manindry an'io ianao dia iny midika hoe ekendry zareo amin'izay ilay fangatahanao. Tsindriana amin'izay rehefa velo hoe I accept, dikan'io dia hoe manaiky zany ianao fepetra izay apetraka ry zareo. Dia manao an'ity accept ty ako dia tafiditra amin'izay manana compte vaovao amin'izay zany zao. Dia rehefa nanao an'iny accept iny ianao dia misokatra amin'izay ty zavatra ty. Ato zany ny espace-ny OpenShift anao. Rehefa ohatra hiala tao zany mahavita ny zavatra ataonao dia tsindriana indray ilay misy ny adresinao ary ambony ary dia atao hoe sign out. Zay zany no amin'ny ankapobeny ny fidirana sy ny fivoahana iverenantsika amin'izay zany ilay fidirana zao rehefa miditra ao amin'ilay adresin'ny OpenShift zany zao dia mahita an'ity site ty. Atao amin'ilay my account dia OpenShift web console. Ny OpenShift web console dia avy eo manoratra ny adresiko sy ny mot de passe ilay nisoratana teo. Dia avy eo tafiditra eto amin'ity ilay fenetra vaovao hitantsika eto ity. Zavatra manaraka atao zany dia create your first application now. Dia tsindritsika iny. Dia araka ny teneniko teo hoe ampiasa Drupal ampiasa Drupal 7. Drupal zany dia fitaovana anankiray hanamboarana site ihany koa. Izay afaka teneniko teo hoe mora dia mora ihany izy. Dia ny zavatra atao voalohany zany zao dia hoe anao an'ity hoe ampidirina ny Drupal 7 app anankiray zany Drupal 7 basé amin'ny Drupal 7. Eto zao ilay hoe nom de domaine na sous-domaine zany moa ny antsika dia fenona fotsiny zany ty ohatra hoe andrana fampianarana.rhcloud. Dika zay zany dia hoe andrana fampianarana rhcloud.com ny adresinao ilay tenentsika hoe ny sous-domaine. Dia avy eo ny ankoatran'izay tsisy fenona afa-tsy eto ambany indrindra eto ilay hoe create application. Vao manindry an'ity zany dia miandry kely amin'izay fa ho vita tanteraka ilay application.
rehefa eo ambanambarampanamboarana izy dia azavaiko kely fotsiny. Ity ilay hoe public URL ity zany no sitinao amin'izao fotoana izao. Azo vaina io rehefa avy eo, rehefa ohatra ianao zany ka mividy nom de domaine dia azonao vaina io fa tsy mampanino. Fa amin'izao zany dia hoe andrana-fampianarana.rhcloud.com ny isin'ny sitinao rehefa avy eo. Ianao mazava ho azy rehefa mazava ho azy moa ianao zany fa hafa ny apetraka ao fa ny apetrako zany dia io. Dia amin'izao fotoana izao izy mbola mbola eo andalam-pamoahana an'ilay site foana, fa rehefa avy eo dia vonona dia tonga dia afaka mandeha ny site. So zavatra ataontsika izao zany atao hoe déployer site déployer application anankiray ao anatin'ny OpenShift. Izany hoe mamoaka ny application anankiray izay basé, izay mifototra amin'ny Drupal 7 ao anatin'ny site. Izay vita zany izy izay dia misy an'io hoe will be changing the code of this application, hoe ho anovan'ilay code ve ianao. Dia amin'izao fotoana izao sika mbola tsy hanovan'ilay code ninina mihitsy satria araka ny teneniko hoe ezahana hoe tsy mila manoratra code mihitsy manamboatra an'ity site ity fa zavatra efa vonona daholo ny ampiasaina. Dia manontany zany izy hoe hovaina hanova code ve ianao dia tsy mila minovintsika amin'izao fotoana izao, dia omeny an'ireto zavatra reto izay tsy ilaintsika afa-tsy ity farany ambany ity. Tsy ilaina zany reny afa-tsy ity farany ambany ity hoe mila tadidiana tsara Drupal installed successfully fa ny ilaina zany dia ity izy ny admin, ity izy ny username na login anao dia ity mot de passe. Dia amin'izao fotoana izao zany ho kopieko ity dia hiditra any amin'ny ity zany zao ilay adresy hoe andrana-fampianarana.rhcloud.com. dia io ilay niteneniko teo hoe azonao vaina eo raha ohatra ka na manana adresy vaovao ianao na koa tia hanovan'ilay adresy. Tsindriana fotsiny io change io dia afaka mampiditra ny adresinao eto ianao. Teneny ohatra hoe www.example.com fa ny antsika zany iny aloha no ampiasaintsika. Dia rehefa manindry nyity andrana fampianarana rhcloud.com ity zany dia io ilay site. Io zany ny site fa vonona, io zany natao hoe site Drupal izay mbola tsisy ninina mihitsiny. Io zany no fenotsika tsikelikely ataontsika mety mahavita zavatra betsaka. Raha ohatra zany raika efa nandrana dia atao amin'ity hoe andrana fampianarana.rhcloud.com ity no misy an'io dia io no iangatsika amboarantsika tsikelikely ny formany, ny endriny sy ny contenuany. Izay zany aloha ity fizarana voalohany ity fa mino aho fa nahaliana anareo izay. Misy fifanarahana kely izay ataontsika dia hoe miditra manao fizarana faharoa ako rehefa feno 100 ny mpitsidika an'ity fizarana voalohany ity. Tsy mamoaka fizarana faharoa mihitsy zany raha tsy rehefa feno 100 ny mpitsidika an'ity, ka mba feno 100 anazy zany dia angatanareo mba namparitaka anazy arak'izay tratra. Dia rehefa feno 100 ny fizarana mpitsidika ny fizarana voalohany dia manao ny fizarana faharoa indray isika. Izay raha dia mimetraka veloma manaraka indray.